ka manoloana izay indrindra no ametrahana fanontaniana indray mato prime ministre mahakasika ny sotro-kevitra izay nataony solom-bava-bahoaka tamin'ny faritra mena maro roa taona lasa izay. Aiza ho aiza inona no mety efa vita tamin'ny sotro-kevitra narosy reny ary inona no zavatra tokony mbola hodiniany. Anisan'ny tena teboka lehibe moa tao anatin'iny fangatahana iny mahakasika an'ilay fanondranana omby na amin'ny camion zany na le fanondranana omby makany ivelany. Izay dia mahatsapa tokoa fa io dia anisan'ny fototra lehibe ary anisan'ny tena mampirongatra ny asan-dano an'ilay mato prime ministre ka tokony hojerevana akaiky mahakasika an'izay zavatra izay. Manarak'izay zany dia amafisina ny voalazan'ny namana rehetra satria fantatra fa tsika alohan'ny fitondram-panjakana ihany koa dia efa manao ny ezana n'izany asa isaka tsy fandeam-pahalemana izany ary isaorana ianareo satria dia hiasika izany atrikasa izay tsika amin'ny herinandro io ho amin'ireo faritra mena maro sy karazany fa dia amafisina ny voalazan'ny namana rehetra mba hijerevana ny amin'ny tombona ny teti-bola misaka tsy fandeam-pahalemana io amin'ny teti-bola manaraka. Teboka faharoa dia resaka jiro. Efa noresana teto foana ihany koa ny resaka jiro satria amin'ny renivohitry ny distrika Mandotro dia adiny 4 monja isan'andro ny mandeha ny jiro ary an'io raha mbola tsy tapitapina indray adiny 2 indray tsy mandeha ka every fa tokony hojerevana akaiky zany satria sakana ho amin'ny fampandrosoana tsy fisian'ny jiro ao amin'ny distrika Mandotro zay. Ohatra fotsiny amin'izay zay ary isaorana nisy ny poste moa nisy ny fanomezana n'ilay centre avocal ao amin'ny distrika Mandotro fa noho izay antony tsy fisian'izay jiro zay dia mbola mijanonao fitaovana tangatana moa zany asa ao ny monsieur le ministre mba defasana panneau solaire aloha ahafana mampidina zany centre avocal zany. Teboka fahatelo dia mahakasika ny recrutement ny mpampianatra maître Frame. Mangataka izay monsieur le ministre aloha mba asiana fijerevana manokana ilay mpampianatra amin'ny faritra mena na ny zone rouge. Tsy mitovy mihitsy ny fepetrana amin'ny condition iainan'ireo olona reo ny mpampianatra te andrenivohitra sy any andrenivohitra sy any ambanivohitra le tena ny amin'ny faritra enclavé zany ka mba ho fampirisihetsika anazy satria amin'izao dia efa maro ireo mpampianatra ireo miala any an-toerana noho izay afitsoko ny asan-dalo zay ka iverina fa tokony mba hijerevantsika fepetra manokana izy ireo. Dia resaka fampianarana ihany koa moa le tomobile Cisco monsieur le ministre fa hatramin'izao zay dia tsy mbola manana tomobile ny Cisco nefa io mba hifamonjenay ao amin'ny distrika Mandotro ao. Teboka fahaefatra dia mahakasika ny rano fisotro madio. Efa antitra daholo ny fantsona amin'ireny fampidina rano fisotro madio reny ka dia mba hampita aminao zay monsieur le ministre indrindra ao amin'ny commune Ankazimiritra sy Mandotro satria dia tena mijaly ny vahoaka amin'ny filarana rano. Manarak'izay dia ohatra ny voalaza namana rehetra teo ihany ilay vola sefokotany sy ny subvention. Raha ny sefokotany ao Mandotro dia mandritry ny 500 volana zao tsy azo izay tamin'ny karama zay ka iverina fa tokony hojerena ihany zay zavatra zay. Manarak'izay resaka télévision tsy maharava-vao ny vahoaka ny distrika Mandotro any ka manjaka ny tsao satria tsy nisy TVM any olana ray resaka jiro zay ihany nisy panneau solaire ihany efa tonga tany sy émetteur fa ohatra nefa nisy fahasorana izy io ka asa tokony hojerevana zay monsieur le ministre. Manarak'izay dia resaka commissariat de police efa nisy fangatana